Dia mavakosa eo amin'ny tontolo ny finoana croisade fibebana na fivavahana antoky ny fahombiazana io no etsika ara-pivavahana izay karakarain'ny pasteur Jos etsy amin'ny Coliseum etsy Antsonjombe ny alahady ho avy izao. Ny mikasika izay indrindra no arahantsika ato anatin'ity fandrededina manaraka ity. Alahady fatelo amby roapolo ny volana Août dia misy an'ity etsika lehibe fitoriana filazantsara croisade fibebahana. Zany hoe araka ny tenin'Andriamanitra izy io amin'ny Agay dia misy tenin'Andriamanitra manao tahaka an'izao hoe namafy be ianareo nefa kely ny taona, mihinana nefa tsy voky, misotro nefa ny tsy afa-po ary mitafy nefa tsy mafana. Zany hoe io zany dia maneho fa ny fiainantsika zany dia mila an'Andriamanitra satria antsika tokoa zany tena miasa, tena mikarama, tena hoe mihinana misotro nefa ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe raha tsy tafaraka amin'Andriamanitra zany tsika ny fiainantsika dia mety ho zava-poana daholo ihany zany rehetrarehetra zany. Ka ty fotoana ty zany dia croisade fibebahana, zany hoe fibebahana zany dia teny anankiray anatin'ny Baiboly hoe fanatonan'ny olona anankiray an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny finoana, amin'ny alalan'ny Jesosy Kristy. Dia ny vokatra izay zany dia ambaran'ny tenin'Andriamanitra fao amin'ny Genesis 2:20 misy lehilahy antsoina hoe Isaka. Rehefa namafy be izy tamin'ny fotoana androny dia nijinja zato eny. Zany hoe rehefa ao zany le fitahian'Andriamanitra dia mety zany izay ataontsika, mety zany zay lasa misy vokatra zany na ny fianarana, na ny fiainana, ny ezaka, na ny fahasalamana, na ny ara-panandro indrindrindriny dia lasa misy fiadanana ary misy fiantraikana hatramin'ny fiarahamonina zany ao anatin'ny tokantrano satria Isaka dia nitahian'Andriamanitra dia lasa rehefa tonga amin'ny fitahiana dia falifaly daholo ny rehetrarehetra. Rehefa tonga ny ady dia hitany daholo ny akifiny isan-karazany. Ka dia manasa antsika mponina Antananarivo rehetrarehetra amin'ity croisade fibebahana ity. Isy moa ny vavaka fahasorona diloilo araka ny tenin'Andriamanitra manao tahaka an'izao hoe misy azo pahoriana ve okizy vavaka. Rehefa ory zany tsika dia ny vavaka ny tokony atao, fa misy vahaolana lehibe ao anatin'ny vavaka, misy fitahiana, misy fampaherezana ary ho an'ny marary dia hosorona diloilo izy ny Baiboly amin'ny anaran'ny tompo dia hositrana izy. Dia zay le fotoana lehibe zay ataontsika eny Antsonjombe efa hitantsika mipetra-drindrina tamin'ny filazana, tamin'ny television, amin'ny écran géant dia ianao sisa nandrasana fitahian'Andriamanitra fiainana manokana. Dia mirary ny fitahian'Andriamanitra tsika rehetrarehetra, mirary ny fahasoavan'Andriamanitra dia tongava soa daholo tahiny tompontsika tsirairay avy.